Miaraba tompoko androany isika de ndao ndray ara hiresahana ny zava-mitranga sy vaovao malaza amin'izao fotoana izao. Fa milohan'izay dia azadiny milaiky ny vidéo antsika ary azadiny ihany koa ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanao manaraka tsy tapaka ny vidéo zay alefa any amin'ny CCC tao moatabatasy. Ohatran'izao ny fanaovana azy. Tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga de vavany. Ndao ary. Ny foto-kevitra antsika androany dia mizara telo lehibe. Ny tapany voalohany amin'izany dia mahakasika ny tranga izay niseho tany Itosy teo amin'ny collectif des candidats sy ireo mpitandro filaminana. Ny tapany faharoa dia mahakasika ny fanehoan-kevitra izay nataony président Rajoelina tamin'ny RFI sy ny fanozongozonana izay mahazo ny Christine Razanamasoa amin'izao fotoana izao. Ary ny tapany fahatelo dia fitakina izay ataon'ireo mpianatra ankatso ao amin'ny faculté des sciences. Ndao ara ho resantsika vetrany ny tapany voalohany izay zavatra nitranga teny Itosy. Tsy azo divirana amintsika tsony fa Itosy dia isan'ny quartier izay azo lazaina hoe ambany tanàna satria saikany ambany tanàna avokoa no mameno aniny quartier ny Itosy iny. Amin'ny maha ambany tanàna azy zay dia raha niresaka tsy fandripahalemana no lazaina dia tsy maintsy tafiditra ao anatiny foana iny quartier ny Itosy iny satria tena azo lazaina hoe mahamay dia mahamay tokoa iny quartier iny raha amin'izay tsy fandripahalemana zay. Surtout fa ireo mpisito mahery sy ny tariny. Fa ny mahagaga ny be sy ny maro anefa ny rehefa resaka tsy fandripahalemana no resahana dia toa tany tsy misy mpitandro filaminana izany quartier ny Itosy zany satria tena manao ny asany ireo mpanendaka sy ny tariny ary tena manararaotra tokoa mahatsara ho mijaly ny vahoaka afitsoka izay tsy fandripahalemana izay. Amin'izao fotoana izao anefa ny manaitra ny be sy ny maro ary tena mampimetra-panontaniana dia ny hoe rehefa ny collectif des candidats no manao hetsika izay fataon'izy ireo isan'andro araka nitantsika amin'ny tambazotra sosialy izay manao diabe ho fangatahana ny fiovana izay rafitra misy hita fa tena manararoatra amin'izao fotoana izao dia iny fa mandray andraiky ny mpitandro filaminana surtout ireo zandary. Mbola manamafy ihany ny fandraisana andraikitra izay ataon'ireo zandary amin'olo tsotra izay dia nitranga izay niseho teny Itosy. Ny hita tao amina tambazotra sosialy dia misy andianankizy kely izay ao an-tsekoly nanapoahany ireo mpitandro filaminana zandary ny bomba mandatra dranomaso hanika misy sempotra ary tsy vitsy amin'izy ireo niditra ao hôpitaly vetrany. De hoy ny mpanabe hoe fa maninona ny ankizy kely no anaovana herisetra toy izao sa ve izany ny asan'ny mpitandro filaminana. Tsy vitany ireo ankizy kely ihany no lasibara tamin'izay bomba mandatra dranomaso zay fa ireo mpanao diabe ihany koa dia tena nahatsapa fa tratra ny herisetra amin'izay resaka bomba mandatra dranomaso zay satria efa tsy mitodika any mpitandro filaminana izy ireo fa mizotra ampilaminana manao diabe izay ataon'izy ireo hanika mbola nanapoahany mpitandro filaminana bomba mandatra dranomaso ihany avy ety aoriny. Tena mahatsapa ny vahoaka fa toa efa tsy rariny ataony ireo mpitandro filaminana zandaro satria raha nijery sika ny hetsika izay ataon'ireo vondron'olona miaradia amin'ny Andry Rajoelina izay manao herisetra dia toa mitazam-potsiny ny zandaro fa ny olona izay manao diabe ampilaminana ireny indray no ataony zandaro mahita faisana amin'ny resaka fanaovana an'ity bomba mandatra dranomaso ity. Arak'izany ara tena miaro ny tombotsoan'ny vahoaka ve ny mpitandro filaminana sa miaro ny tombotsoan'olo tokana izay iarahantsika mamaly amin'ny commentaire. Raha misy moa ny hevitra avy any aminareo na sosikevitra izay afaka atao tsara mba hanatsarana izay fiasan'ireo mpitandro filaminana zay dia aza misalasala mandefa anazy ao amin'ny commentaire. Mbola any amin'ny faritra Itosy ihany no asiko resaka eto. Amin'izao fotoana izao manko dia tena miha mafy ary tena miha tsy mandry fahalemana iny faritra Itosy iny ary vao maika raha manararaotra ireo mpanao sito mahery sy ireo zay mpanao halatra madinidinika amin'iny faritra Itosy iny ka mila melo hatrany ho antsika vahoaka izay mandalo amin'iny faritra iny satria na ao anaty bus azanao dia mitandrema ary akatony tsara ny varavarakelin'ny bus fa raha tsy zany dia mety ho anao ndray ara ny lasibatra ireny mpanao ratsy ireny. Raha resaka tsy fandripahalemana manko sy ireo mpanao ratsy izay eto Antananarivo dia raha ny fijeriko azy manokana ohatrany hoe taizaina zany ireo mpanao ratsy satria efa hita zao le olona manao ratsy ka mbola arovana ihany rehefa sendra tratra ary ny zavatra hita sy tsapa rehefa misy ny manao sito mahery aminao na ao anaty bus io na eny an-dalana dia mitazam-potsiny ireo olona manodidina satria milaza hony izy ireo hoe tsy miditra amin'ny aferan'olona sy ny tariny hanika lasa miha manararaotra ireo mpanao sito mahery zay satria fantany tsara fa tsisy olona afaka anao intervention ho anazy mihitsy ary tsisy olona hanampy ho an'izay victime rehefa anao zay tratra dia miady irery amin'ile olona anao sito mahery aminao. Ka ny fantaniana mipetraka ary tena manao ny asany tokoa ve ny mpitandro filaminana. Tsy azo atao mihitsy ve ny manafoana ireny olona mpanao ratsy ireny ohatran'izao ataon'izy ireo manenjika ny collectif des candidats izao. Ajanoko hatreo aloha ny mahakasika an'iny zava-nitranga tany Itosy tany sy ny resaka tsy fandripahalemana iny fa ndao ndray ara ho resantsika manaraka ny mahakasika ny vaovao izay nanaitra ny be sy ny maro mahakasika ny ramatoa Christine Razanamasoa. I Christine Razanamasoa dia tsy iza fa filohany anteny miram-pirenena amin'izao fotoana izao. Rehefa nanao fanambarana izay amin'ny fahitany ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao moa ity ramatoa filohany anteny miram-pirenena amin'izao fotoana izao ity izay nilaza hoe tsy azo fidina tsy hita izao loza mitatao amin'ny firenena izao ka miantso fifampiresahana hisoroha
filohany amin'ny mety holoza azony firenena. Zay ny teny nambariny rehefa nivory tao Tsimbazaza izy ireo. Tsy nahafaly ireo mpiaradia tamin'ny tondra teo aloha nefa izay lahateny izay nataony Ramatoa Christine Razanamaso izay ka avy hatrany izy ireo manao izay fomba rehetra mba hanesorana an'ity Ramatoa ity eo amin'ny toerana. Araka izany ara dia miezaka ny hanozongozona ny toerany ity filohany antenimiram-pirenena ity mihitsiny ireo mpiaradia tamin'ny mpitondra teo aloha. Manoloana izay toedra raha izay ihany dia maro ireo député izay nanao ny fanehoan-keviny toy andry député Brunel izay nanao fanehoan-keviny nilaza hoe tsy azo atao ary tsy tokony atao mihitsy ny manozongozona any Ramatoa filohany antenimiran-doholona eo amin'ny toerana. Araky ny fahitantsika azy ary mety midika inona izay fanozongozonana any Ramatoa Christine Razanamaso eo amin'ny toerana izay. Nanaitra ny maro ihany koa no nahita ny lahateny filoha teo aloha tao amin'ny RFI sy tao France 24 andro vitsivitsy zay. Ny filoha teo aloha mo tsy azo divirana amintsika tsony fa anisany filoha izay tena mahay miresaka ary tena mahay mandahadresaka. Raha ny firesany tao amin'ny RFI sy France 24 dia rehefa namaly ny fanontaniana marobe izay napetraky ireo mpanao gazety izy dia isany tena nanaitra ary tena nanaitra ny maro tokoa satria nilaza mo ny filoha teo aloha fa tsy mandalo olana ny Madagasikara amin'izao fotoana izao fa ireo vondrony kandida nominia te hanakorontana. Nefa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia tena mifanipaka tanteraka amin'izay voalaza ny filoha teo aloha izay satria araka ny hita amin'ny tambazotra sosialy dia ireo mpiaradia amin'ny kandida numéro 3 nominia manakorontana sy miantso ady. Porofony zany ny rotaka izay niseho teny amin'ny faritry ny ampefiloha sy Andavamamba iny tamin'ny andro vitsy lasa izay nahitana video miparitaka de tena miparitaka tokoa. Nahitana ireo olona manao fanamina kandida numéro 3 manakapoka mafy dia mafy ary miezaka manimba ny fiarany ireo kandida ao anatin'ny collectif de kandida numéro 11 ka hita tamin'izany ny herisetra ary tena hita tokoa fa tena mibaribary ilay tsy fandraisana andraikitra izay ataon'ireo mpitandro filaminana zandary satria izy ireo mo araka ny hitany besiny maro dia miaradia amin'ny filoha teo aloha izy ireo amin'izao fotoana izao. Efa hita mpoko hita ampirenena fa tena porofo mitohaka amitendany tokoa iny video izay miely sy miparitaka any amin'ny Facebook iny izay ataon'ireo olona miaradia amin'ny kandida numéro 3 dia tsy nandraisana andraikitra na fepetra mihitsy izany mandrakatiny androany fa toa mitazam-potsy ny rehetra fa ny mahagaga sy nanaitra ny besiny maro ny fanambarana fa nisy Ramatoa anankiray izay maty izay lazain'ny olona hoe nodominy fiarany Andriamatoa Marc Ravalomanana hono araka ny filazan'izy ireo. Nefa tao anatin'ny video de tsy nahitana proof hoe nandona Ramatoa mihitsy Andriamatoa Marc Ravalomanana. Mbola nanampy an'izay ihany ny fanaovany Andriamatoa Andry Rajoelina tao amin'ny pejiny ny publication izay manambara fa misaona hono izy ireo satria namoy ny mahery foiny izy ireo hono izy ireo izay maty vokatry ny dona izay nahazo azy. Manoloana izay tranga izay dia namoaka didy avy hatrany ny prefecture n'Antananarivo izay namoaka didy mampitsahatra tsy misy fepetra izay ataon'ireo collectif de kandida amin'ny fitakina ny rariny sy ny hitsiny. Ka izay fandraisana andraikitra izay nataon'ny prefecture n'Antananarivo izay indrindra no niteraka resabe satria maro ny olom-pirenena izay naneho hevitra anisan'izany koty lehilahy Maitsoambo izay naneho hevitra tao amin'ny pejiny nilaza hoe fa maninona moa ny zavatra izay misy proof ary hita ao anaty video izay maneho ny herisetra ataon'ireo vahoaka miaradia amin'ny kandida numéro 3 nefa dia mitazam-potsiny Andriamatoa Saig izay lehibe ny mpitandro filaminana ary nahona kosa Andriamatoa Saig no manome baiko ireo mpitandro filaminana izay mandatsaka bomba mpatatra-dranomaso anireo ankizy kely izay tena nahitana video mampalahelo tokoa ka rariny raha toa ka tezitra ary nasehony Andriamatoa Koto tamin'izany fanehoan-keviny izany fa tena tsy faly izy ary tena tsisy fandraisana fepetra izay ataony Andriamatoa Saig amin'ireo olony fa toa ireo collectif de kandida izay manao diabiam-pilaminana indray no andraisana fepetra fampiatona tsy misy fepetra izany dia manaprofo hoy Monsieur Koto tao amin'ny pejiny fa mibaribary loatra ny balance tsy mitovy fa tokony arahana ny rariny sy ny hitsiny ary tsisy atao kotosikalo fa tokony ampitovina lalàna mifehy rehetra na de miaraka amin'ny antokoiza na de miaraka amin'ny antokoiza ary na antokoiza anao na antokoiza tsy misy tokony ho ambonin'ny lalàna. Araka izany ary ny fantaniana mipetraka amintsika rehetra izay rantsika mamaly amin'ny commentaire mety midika inona io fanapahan-kevitra izay noraisiny prefecture n'Antananarivo io alefasony valitenareo ao anatin'ny commentaire atsika. Ajanoko aloha mahakasika niny raha fifidianana malaza amin'izao fotoana izao fa andao ary jerentsika kely ny mahakasika ny resaka fampianarana eny amin'ny université n'Ankatso. Androany dia tsapa sy hita fa nanao fanehoan-kevitra ireo mpianatry ny université n'Ankatso amin'ny faculté des sciences izay milanja sora-baventy hoe miala taona fotsy satria tsy mankasitraka izy ireo ny fampianarana tsokotsoka izay ataon'ireo mpampianatra amin'ireo mpianatra vitsivitsy. Araka izany ary moa ve tena tsy ahitana vahaolana mihitsy ny olana
zay mianjady amin'ny Europe anatin'ny université ity hatram'izay ka mandrak'androany tsy eto Antananarivo ihany io fa université rehetra manerana Madagasikara dia toa misedra olana avokoa ary ny olana zay sedran'izy ireo dia mitovitovy ihany izay raha tomboko lasy tomboko vavy ny mahakasika ny vidéontsika androany ka dia manasa anao hatrany ilaiky ny vidéontsika ary manasa anao ihany koa iabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanao manaraka tsy tapaka ny vidéo izay alefany amin'ny CCC tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka de mirary soa Oripitundra fanjakanga asamiti kasikara tanindrazana malala ivavagna ny tsy manaranare kulukulu ti kasikara mbandro usu fa tsy latsika fara ny fitiavagna anao tsy miala angatangolo veny ty tsy fara tiara baba avambonimbony avambanimbany avambonimbony avambanimbany Zanakadaku zao fiera fa zanakadaku zanakadaku tsy mivakirano yeah zanakadaku zao zanakadaku zao fiera fa zanakadaku zao zanakadaku tsy mivakirano yeah